Faly miarabantsika tsiraiavindray tonga eto amin'ny fandraisana mofinaina amin'ity maraina alarobia ity misaotra Andriamanitra isika fa meny tombontsoa lehibe indray an'io dia ny fandraisana ny teniny. Manderantsika ny amin'ny mofinaina an'io ara dia efa afaka isika. Tomba Andriamanitra misaotra anao izay fa meny tombontsoa lehibe indray ankehitriny dia ahafahanay mandray ny teninao. Sokafo ny fomam-panahinay ary aokany ianao ampiova ny fonay mihitsy mba hanjakan'izany teninao izany. Ka mitenena raha eo fa voninkainao anao zahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe fiovampo. Alaina amin'ny Asina Apôstôly toko 7:20 manao hoe koa mibebay ianareo ka miverena hamonoana ny fahotanareo mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Amen. Tsy maintsy mahalala ny hevitry ny tena fiovampo marina amin'ny alalan'ny fanandramana isika mba azahoantsika famonjena. Fahadisoana mahatahotra ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy mitondra isan'andro kristianina nefa tsy mendrika nitondra an'izany anarana izany akory. Tsinotsinona eo mason'Andriamanitra ny fitopo-teny fantatra na ihany koa ireny toerana ambony ireny. Izao ny fanontaniana apetrany manao hoe moa ve ny fiainany mifandraika amin'ny didoko? Marobe ireo mihevitra fa efa niova fo nefa tsy mahazaka akory ny fiza-toetra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ny fiovampo dia fialana amin'ny tsy fahamarinana mankany amin'ny fahamarinana. Rehefa miantehatra amin'ny fahamendrehan'i Kristy ka mino azy marina tokoa ny mpanota mibebaka dia avela ny eliny. Hitomba amin'ny fahasoavana sy ny fahalalan'Andriamanitra izy rehefa mitsahatra amin'ny fanaovan-dratsy ary mianatra manao ny tsara. Anatevin-darana ny miaramilan'i Kristy izy ary hirotsaka hiady amin'ny pasahiana sy amin'ny mpifaliana, hanohatra an'ireo foronana mpahazon'ny olombelona sy ny faniriana feno fitiavan-tena ary hampilefitra ny sitrapony eo anatrehan'ny sitrapon'i Kristy. Isan'andro no hangatahany fahasoavana amin'ny Tompo ka ho atanjahany sy ho ampiany izy. Ny izao no nanjaka tao am-pony taloha ary nindrendrarendran'izao tontolo izao no fahafinaretany taloha. Miala eo amin'ny seza fanapahana ankehitriny ny izao ka Andriamanitra no manjaka ao. Manjary alany ilay fahotana izay maminy taloha ary amin'ny fanapahan-kevitra matotra, amin'ny fanapahan-kevitra tsy miovaova no anarahany lalan'ny fahamarinana. Izany ny tena fiovampo marina. Aoka tsy ho adino antsika fa tsy maintsy miara-miasa amin'Andriamanitra ny olona eo amin'ny fiovampo sy ny fanamasinana azy. Miasa mitahotra sy ny hovitra hahatanteraka ny famonjena ho anareo. Hoy ny teny fa Andriamanitra ozy izy no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony. Tsy maintsy avy amin'Andriamanitra ny hery mitondra fiovana ary ny fanay masina irery ihany no mahay manaovantsika. Izay te ho vonona na ambony izy na ambany izy na manan-karena izy na mahantra izy dia tsy maintsy milefitra amin'ny fisian'izany izany. Ny riko dia hiroso amin'izany fanapahan-kevitra izany isika mba ahafahan'Andriamanitra manova ihany koa ny aty fotsika tsirairay avy izao ary ahafahantsika mandray ny fahamarinana avy aminy. Amen. Favaka isika. Saotra anao izao raha eo ny amin'izany teninao izany. Irianay tokoa raha ho tanteraka eo amin'ny fiainanay ny fandraisana anao amin'ny fahafenony ho amin'ny fibebahana tena izy toana izahay mba hanjaka ny fahamarinana eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Anaran'i Jesosy. Amen. Isai